avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Takin'ny firaisamonim-pirenena kolektifa tany ny amohan'ny fanjakana foibe ireo fifanarahana rehetra. Vita momba ireo nosy any avaratry ny nosy amin'izao fotoana amin'ny anarany mangarary. Mila fanitsiana ny lalana amin'ny fenitedi-bolam-panjakana ny taona 2024. Manoloana ny fiovana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny zava-misy eto amin'ny firenena hoy ny antoko malagasy sy miara-miainga. Nitrangana korontanana Raina Torabato naratrana mpianatra sy fandrobana tobo tao amin'ny oniversite amin'ny Mahajanga niala ny salady teo. Olana teo amin'ny fiadivana faritry ny tany fivarotana saika atao kioska no nahatonga ny savorivory. Misedra olana ny mpanao sira ao Toliara vokatry ny rivodozana nandalo tany an-toerana. Ireo mpanao sira izay manamafy ny antso indrindra ho an'ny fanjakana foibe hijery akaiky azy ireo. Ho tanterahana rahampitso talata 3 jona ny fifidianana filohampirenena ny Korea Atsimo. Namarana ny faradoboka nentina nandresen-dahatra ireo mpifidy ireo kandida mpifaninana miisa 2 tamin'ity androan'ity ny antsiprian'izay. Gadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalam-baovaontsika eto amin'ny fitalavitra kolo. Atena ny araba tomboky lasy tongovavy manasa anao ihany koa. Anaraka ny antsiprian'izay. Hoentsika manokatra ny fiarana amin'ny anaran'ny mangarara takin'ny firaisamonim-pirenena kolektif tany ny amohan'ny fanjakana foibe. Ireo fifanarahana rehetra vita momba ireo nosy any avaratry ny nosy amin'izao fotoana izao. Maro ny vaovao miparitaka fa misy nosy kely nampanofaina ankehitriny raha mitantana amin'ny vahiny izay tsy sahany mpitondra disonatra amin'ny androany raha ny fanambarana trany onona saina. Namoaka fanambarana mitaky ny amohan'ny fanjakana foibe mangarara momba ireo nosy kely ao avaratry ny nosy ny firaisamonim-pirenena collectif pour la défense des terres malagasy tany. Amin'ny anaran'ny mangarara, miantso, miangavy ny fitondram-panjakana foibe ampahafantatra izay fifanarahana rehetra nosoniavana sy fanapa-kevitra rehetra no raisina tany Dubai momba ireo nosy kely any avaratry Madagasikara ary ny zone franche internationale touristique. Fifandrifinjavatra ve fa tamin'ny fahatongavan'ny délégationa malagasy tany Dubai namonjy ilay forum nisy teratany vahiny tonga tamin'ny sambo yacht tany Ampasindava nosy Mitsio ary nisy mpiambina manokana niaraka taminy hoy ny firaisamonim-pirenena. Ankoatr'izay, isan'ny nambaran'ny Andrajoelina tao anatin'ny kabarina nandritra io forum tany Dubai io ihany koa fa anatanteraka fanovana eto Madagasikara miaraka amin'ny mpampiasa vola Emirati ny tenany. Aya tsy havanana ka itakinany mangarara eo anatrehan'izany hoy ity firaisamonim-pirenena kolektif tany ity araka ny fanambarana izay navokany ny hoe ireo nosy any avaratry ny nosy ve no ampiarina io fomba fiasa miendrika fiarahamombonantoka amin'ny mpampiasa vola malagasy sy vahiny io na ilay co-investissement hoy ny fanontaniana mipetraka. Fifanarahana izay mety endrika ho fanomezana, fifampizarana, fifanakalozana, fampanofana na famarotana tany amin'ny orinasa na firenena. Inona avy no niseho nandritra ny fandalovan'ireo tompon'andraikitra ambony avy amin'ny fanjakana foibe tany Nosy ankoatra ny voasoratra tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra hoy ny fanontaniana apetraka ity firaisamonim-pirenena ity. Tsy ny mpitondra fanjakana malagasy ireo mpiaradia amin'ny any avy eto Antananarivo no tonga tany Nosy nandritra ireny filan-kevitry ny minisitra ireny fa nisy sambo lehibe yacht miisa 2 sy fiaramanidina vahiny ihany koa hita tany an-toerana. Mandeha ny resaka nanomboka teo fa nisy fifanarahana, fifanaovatry ny fandrarana teo amin'ny manam-pahefana malagasy mpandraraha vahiny isehatra amin'ireo nosy kely any avaratry ny nosy ireo izay hatramin'ny androany tsy nisy fanambarana ofisialy avy amin'ny fanjakana nandiso izany. Araka izany, miantso ny fitondram-panjakana ity firaisamonim-pirenena ity anambara amin'ny fomba ofisialy toy ny fanaony raha nisy na tsy izay fifanarahana momba ireo nosy kely any avaratry ny nosy izay. Raha nisy, iza no nosy voakasika ary inona ny votoatin'ny fifanarahana izay takina ny amoahana azy amin'ny anaran'ny mangarara.
Ny febroary 2024 araka ny fampatsiahivan'ny firaisamonim-pirenena nanambara ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana fa tsy nisy ny fivarotana na fampanofana tany ho an'ny nosy mitsio. Hatramin'ny androany, manamafy izany ve ny fitondram-panjakana fa tsy nisy nosy kely any avaratry Madagasikara iray na mihoatra izay natao toy ny entam-barotra ny tany tao aminy ka nanaovana fifampirarana tamina mpampiasa vola hoy ny kolektif tany araka ity fanambarana ity. Ireo nosy kely any avaratry Madagasikara izay tsy aivina, misy mponina miaina sy mivelona, misy zaza mandrato fahalalana an-tsekoly sy ny sisa toy ireo tanàna rehetra eto Madagasikara fa ininy fitondram-panjakana tsy jerena zany lafin'izany ary anaovana raha matahora sy teny midina lava ny amin'ny fanesorana azy ireo amin'ny taniny sy ny toeram-ponenany. Fa nitsakitsana ny zoroolombelona izay nahatonga ireo mponina tany an-toerana nanao etsika ka nisy ny voasambotra namoahana sazy sy ny sisa izay toa miendrika fanampenam-bava sy raha matahora. Ny fietsika mampitondran-tenan'ireo solon-teram-panjakana eny fotony miadidy ireo nosy ireo izay manamafy ny ayaho ny firaisamonim-pirenena ka hitakina tsy misy atakandro ny ampahafantarany fanjakana fohy be ny vahoaka malagasy rehetra amin'ny anaran'izay mangarahara izay ireo fifanarahana rehetra ny fanaovana tamina orinasa na mpampiasa vola vahiny momba ireo nosy kely anavaratry Madagasikara ireo. Anatin'izany ny nosy Sakaty, nosy Mitsio, nosy Iranja, nosy Faly, nosy be ary nosy Ara. Amin'ny anaran'ny mangarahara araka izany andrasana ny fanampanazavana mahakasika izay fa manoloana ny fiovana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao mila fanitsiana ny lalàna amin'ny fenitedi-bola mpanjakana ho an'ny taona 2024 ho ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga ampitondra amin'izao fotoana izay tsy mitsinjo ny vahoaka amin'ny mampitondra firenena azy fa lasa variana mirendrarendra sy ny fivoahana makany velany izay tsy mitera boka-tsoa ho an'ny firenena. Daniela Minorso no mitaditra ny antsiprian'izay. Tsy mifanaraka amin'ny tena zava-misy eto amin'ny firenena velively ny teti-bola mpanjakana 2024 na ny LFI 2025 ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga andriany Anarivelo azo antony tokony anitsiny io lalàna amin'ny feny teti-bola mpanjakana 2024 io raha ny fanazavana. Ny firenena izay miamilentika hatrany amin'izao fotoana indrindra taorian'ny fialan'ny ireo mpamatsy vola tsikelikely taorian'ny fandaniana io teti-bola mpanjakana io. Hitantsika tao anatin'ny taorina nandaniana io lady financier fa betsaka ny fiovana eran'izao tontolo izao raha mikasika fotsiny amin'ny fanampiana iraisam-pirenena ny aide publique au développement izany hoe fa betsaka no misitaka isan'izany ny Amerikanina hitantsika ihany koa fa tsy nisy tato anatin'ny herintaona zay ny dialogue politika teo amin'ny Union Européenne sy Madagasikara midika izany efa misy zavatra tsy mirindra eo amin'ny fiaraha-miasantsika amin'ireo mpamatsy vola dia tsy mifanaraka amin'izay zany io teti-bola io ary mihita ny fahasahiranana misy eto amin'ny firenena dia tokony ahitsy mifanaraka amin'izany raha ohatra tena fitsinjovana vahoaka marina fa ny zavatra tsapanay dia le oeraoera mahazatra aloha zao no mahamaika fa le fahasahiranam-bahoaka tsy hita vao androany dia fahitantsika fa nisy fiakarany indray ny solika ary izany zavatra zany dia misy fiatraikany amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny raha ny vola fotsiny ny ariary dia efa tsy tafidina ambany 5,000 intsony ary tsy ho tafidina intsony io dia midika izany efa misy mila fanitsiana zany. Ankoatra izay milaza ny mpitondra fanjakana fa hangataka ny fanafoanana ny trosa amin'ny frantsay izay nampidirina anatin'ny fifampiresahana hitakina ireo nosy malagasy. Nambara tamin'izany fa raha mipetraka ny fifampirarana amin'ireo trosa dia toy ny maimaimpona ny fanamboarana iletitika sa teleferika. Fangatana izay tsy nasiany fanjakana frantsay toy ny akory ary isika malagasy indray azy izao no efa mandoha ilay trosa tamin'ny fananganana ilay teleferika. Efa nambara matetika fa vola manodidina ny 720 miliary ariary isan-taona no tsy maintsy alohan'ny fanjakana malagasy nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny taona 2032 manoloana io tetikasa teleferika io. Ankilany, raha ny hita sy zava-misy amin'izao fotoana, tsy mijery akory izay tena lara-pamehana ho an'ny firenena, fa variana amin'ny rendrarendra izay tsy mitera boka-tsoa ny vahoaka hoentiny akory ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Mila fijerena ny tena lara-pamehana eto amin'ny firenena mba hijerena an'izay fahasahiranam-bahoaka izay. Tsy izay aloha ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa fitsangatsanganana makany velany sy fandaniam-bola mifandraisana vahiny. Engany ka amin'ny talata dia tsy hanao feria indray satria misy filoham-pirenena ho avy eto satria izay moa izao no tena hita hoe lara-pahamehana fitondrana amin'izao fotoana izao.
izay manasa olona sy mitsangatsangana. Nofoanany governemanta tahaka ny tamin'ny taona 2024 ihany koa raha iverenana ny fanitsiana ny teti-bolam-panjakana ho amin'ity taona 2024 ity na ny LFR 2025 araka ny notapahan'izy ireo nandritry ny filakevitry minisitra izay notanterana ny 7 Mey lasa teo. Tranga izay mampametra-panontaniana sy miteraka iay ho an'ny mpanara-baovao ny hoe ny fanampanatanteraka ve izany no hitantana araka izay tiany ny volam-bahoaka. Ny fanafoanana ny fanitsiana io LFI 2025 io izay midika ho tsy fanomezana azy ny antenimieram-pirenena fa ihany koa manamafy ny tsy fisiany fitsinjaram-pahefanana. Ao anatin'ny fanamariana ny fetim-pirenena fankalazana tsy maintsy atao sisa ny 9 Jona noho izany daty efa mipetraka sy nolovaina tamin'ny mpitondra rehetra teo aloha. Raha ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana miankin-doha amin'ny vahiny avokoa ny fanapahan-kevitra stratejika hitantanana ny firenena izay andro mambijoro ny fahaleovan-tena ny trosa lava tsy misy farany atao mpitondra ny mahatonga izany ho ny paintantara iray nanaovana fanadihadiana tamin'ity andro an'ity. Tojondrina tahiry. Tondro mampiseho ny tsy fananana fahaleovan-tena tena izy avokoa ny fomba fitantanana ny firenena ankehitriny. Porofon'izany ny fampidiran'ny mpitondra ireo mpamatsy vola ho mpanapa-kevitra tsy maintsy arahana eto Madagasikara. Isan'izany ny fanapahan-kevitra amin'ny fanarenana ny jirama sy ny famaritana ny viditsolika izay ANDP ny firenena. Tsy maintsy ifampisasahana amin'ny mpamatsy vola ny politika stratejika eto amin'ny firenena na fanapahan-kevin'ny samirery tsy maintsy tanterahana. Vokatry ny trosa sy ny findramam-bola no mahatonga izany hoy ny mpahaintantara Denis Alexandre Lainiriko. Mazava ho aizy le izy mindram-bola ianao, ary rehefa mindram-bola ianao dia ny mpampindram-bola dia mieritreritra hoe ahoana ny fomba mety hamerenana iverenana ny volany indramina. Noho izany manana ataontsika hoe amin'ny teny frantsay izy mazava tsara droit de regard, tsy maintsy mijery izy hoe zao ny zavatra tokony ho ataonareo satria raha tsy manao an'ireo nareo dia matahotra hoe tsy tafaverina ny volanay. Ny dikan'izay ny fanapahan-kevitra ao dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny zavatra apetraka ny mpampindram-bola. Mila manao an'izao koa ianareo raha izay tsy mahazo vola vety aminay. Rehefa ohatra ka mindram-bola ianao tsy maintsy misy akony eo amin'ny fanapahan-kevitra raisinao ho an'ny firenenao izay zavatra izay. Ny tena mampanahy hoentiny ny mpitondra manalavitra trany ny tena fahaleovan-tena i Madagasikara. Porofon'izany ny fampitombon'ny trosa vesariny amin'ny firenena. Io trosa io hoy ny fanazavana ny tena fositra ahafahan'ny vahiny mitsabaka amin'ny fanapahan-kevitra ampiarina eto amin'ny firenena. Raha jereva ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia mazava be le izy, mazava be mihitsy hoe ny firenena mampindram-bola antsika nareo ataontsika hoe institution internationale mampindram-bola antsika dia mijabaka ao anatin'ny fanapahan-kevitra raisin'ny mpitondra ary hita amin'ny sehatra maro izany. Na misy ary le ataontsika hoe zavatra mety tsy ho eken'ny hafa fireneka-hafa lasa manaiky isika malagasy satria mitady an'izay resaka hoe investissement étranger izay, indrindrindra ao anatin'izay le hoe atao hoe IDE moa fiteny azy hoe investissement direct étranger, izany hoe ny mpanambola indray no miezaka tsy atao hoe mamaritra angambe fa mampisy ny tanany ao anatin'ny fanapahan-kevitra misy eto amin'ny firenena. Ny fitondrana efa mametraka ny fiainany eo am-pelatanany ny mpamatsy vola sy ireo firenen'dehibe. Ny vahoaka ihany koa zarin'ny fitondrana tsy haleo tena fa zarin'ny tolotororona iankin-doha aminy izay iriny ivelona amin'ny hataka tahaka ny ataony ihany koa. Feiny tsy mitombona ny fahaleovan-tena raha fiankinan-doha sy fianterana amin'ny vahiny no hitondrana ny firenena. Fihetsiketsehana politika no mbana eto amin'ny firenena fa tsy fitiava-tandrazana ho ny mpanao politika. Raha naneho hevitra mikasika ny lanonana manetriketrika nanokafana ny fetim-pirenena teny Analakely androany. Fanasoavana ny vahoaka no antsoina hoe fitiava-tandrazana fa tsy fisehosehoana ivelany fotsiny ihany. Raha ny fanazavana trany Santatra ny aina no mitaditra ny Antsiprian'izay. Raikitra io maraina io ny dimy rindra sy ny lanonana manetriketrika nentina nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 580 taona ny verena ny fahaleovan-tena sy ny forona ny folo alin-dahy.
nandray anjara tamin'ny edy sy ny fampisehoana ny mampiavaka ny faritra 4 ireo androm-panjakana sy ny departemanta ministeraly rehetra teny amin'ny parivy Analakely. Raha ny hita teny an-kianja androany mandroso i Madagasikara ary mahomby avokoa ireo tompon'andraikitra rehetra raha inoina ny serasera ny fitondrana sy ny tehatehaka avy amin'ireo mpanaradia azy. Ny zava-misy anefa 15 taona tao aorian'ny fahaleovan-tena mbola miaina anaty fahantrana lalina ny malagasy ary vao maika ny ratsy izany tao anatin'ny 10 taona farany. Fihetsiketsehana politika ihany ireny androany ireny hoy ny mpanao politika naneho hevitra ary fantaniam-bola mpanjakana. Manana loatra ny irika rehetra anaovana fety ny mpitondra anakonana sy ampitony ny atezeram-bahoaka manoloana ny olana ara-tsosialy sy ekonomika eto amin'ny firenena. 15 taona izao ny fahantransika. Tokony ho isy fandaniam-bola ohatran'ireny raha vao tonga da hoe fondé ny nation fa ny vahoaka malagasy fotsiny dia efa mahafaka mihesikesika amin'ny faritany amin'ny fokotany misy anazy amin'ny commune misy azy dia efa manao ny fihesikesely izy satria mahasapa izy fa maleo tegna fa satria fazakana foibe tia manao fihesikesena politika ohatran'io. Io nefa politika satria efa fahitan'izareo zareo fa midengringolo mihitsy ireo fitondran'zareo dia mba hamalifaliana ny vahoaka dia manao an'io izy. Fanavereza lohagna vahoaka io hoe mba misy tia occasion ndray fa hoe misy fetim-pirenena tia mba falifaliana eky vahoaka zay mahantra tena farany mahantra dans le monde Madagasikara. Ny veriberina androany nandritry ny fandraisam-pitenenan'ny filoha sy ny manambohinahitra ny hoe fitiavan-tanindrazana ary tarakevitra entina manamarika ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'ny ity taona ity indrindra ny hoe ny fitiavan-tanindrazana mitarika fandrosoana. Tsy ny fanambarana sy ny fisehosehoana amin'izany no antsoina hoe fitiavan-tanindrazana hoy hatrany ny filohany atokitana fa ny fikirakerana sy ny fanomezana ny zo fototra ho an'ireo mpiray-tanindrazana. Tanindrazana hoana raha tanindrazanao anao hoe vahoakanao aloha karakarainao. Voko ve vahoakanao. Mahafaka mandeha amin'ny hôpitaly ve izy. Mahafaka mampianatra ny zanany ve izy. Lalana ve tsara. Ny jiro ve misy rano. Zay ny fitiavan-tanindrazana. Raha olo mahay mitondra io zavatra efatra 5 ihany tokony ataony. Mahafaka mampianatra ny zanany, mahafaka mandeha amin'ny hôpitaly, insécurité mandeha, insécurité zany na alimentaire io na fanafina tokony milamina, voko sara ny vahoaka ao aminao. Zay no atao hoe mpitondra mahay mitondra. Raha izay no atao fihesikesena, zay zay mitombina fihesikesena. Fa sy vahoaka mahantra anao anefa mandany vola ary mihesikesika. Fitiavan-tanindrazana ihany koa ny fiadiana ho an'ny tombontsoa ambonin'ny firenena. Anana fahafahana aneo raha tena misy izany fitiavan-tanindrazana izany ny mpitondra fanjakana ny 30 jona ho avy izao any Paris mandritra ny fivorian'ny voamera iraisana amin'ny fitakiana ny famerenana feno ireo nosy malagasy. Mandra-piandra zany etsika isan-karazany no andravaka ny roandro ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'ny ity taona ity. Eny amin'ny Lakarivo no ivon'ny fankalazana ny 15 jona miaraka amin'ny afomanga. Ao Mahamasina kosa toy ny Mahazatra no isy ny matso ny foloalinday izay efa fantatra nandritry ny 2 taona izao fa tarehin'ny filoha manana zom-pirenena frantsay. Volana maro zao no tsy nirehatra intsony ny jiro manazava ny eny an-dalambe ao Fort Dauphin noho ny fifanolanana misy eo amin'ny commune sy ny Jirama zao fotoana zao. Savorivory noho ny resaka vola tsy voaloha eo amin'ny andaniny sy ny ankilany vola izay manodidina ny 7 miliary FMG no ifampitakiny ny rotono tamin'izao fotoana zao. Tojondrina tahino mitaritra ny Antsiprian'izay. Vaky ny ady eo amin'ny commune ny Fort Dauphin sy ny Jirama mitakitra tsy voaloha ny andaniny sy ny ankilany. Vokany tsy nirehatra efa volana maromaro izao ny jiro manazava an-dalambe na ny éclairage public ao an-tampon-tanàna. Ny Jirama izay mitaky vidin-jiro tsy voalohan'ny commune efatry ny ela manodidina ny 7 miliara FMG na manodidina ny 2.4 miliara ariary. Ny commune ihany koa mitaky ny volany amin'ny Jirama mitovitovy amin'izay ihany koa. Fototr'olana ny namadian'ny Jirama ny compteran'ny commune ho prépayé. Ka de mampandrehan'ny Jirama zahay fa ho avy zahay
amin'ny angady sy niarona mihitsy ary tsy anaiky fa hitaky hatramin'ny farany ary ampitsaivina ny jirama fa ny rano zay trandrany dia alany gratuit avao ny ranolagny rano sy andoavany vola aty amin'ny commune io ohatran'izay koa ny tanin'ny commune zay nanaovan'ny contrat de bail nandritra ny efapolo taona dia mbola sy nandoavany vola koa aty amin'ny commune ka rehefa mba mitaky ny trosany aty amin'ny commune ny jirama dia hitaky koa zahay ny trosanay agny amin'ny jirama koa dia hanao compte sika atoato mieritreritra zany ny jirama fa hoe afahana mameno ny banga amin'izay pertany agny dia aleo aty amin'ny bureau mpanjakana ny sindrina na hoterena afahana manentsinentsina zay banga amin'izay pertany jirama. Mbola raraha mitoeraka izany ity fifanolanana misy ao amin'ny komina sy ny jirama ao Tolagnaro ity. Misy antso fifampirarahana fitadiavam-baolana any an-toerana. Misy koa ny fitakiana mba hisy fiatraikany amin'ny mponina amin'izay. Ny herinaratra noho ny fisian'ny parka solaire sy ny éolienne ao an-toerana. Tsara ho fantatra fa ny komina no mandony vidin-jiro amin'ireny jiro manazava an-dalambe ireny. Mila ampifandanjana araka izany ny teti-bolan'ny komina sasany sy ny fametrahana ny kobra satria mety misy komina tsy manana fahefa-mibidy andony faktiran'ireny. Ny vahoaka koa nefa mila azavana mba hisiny ny fandriam-pahalemana. Tonga tao anatin'ny fotoanany doka vetivetsika mbola maro ny fanadihadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Santionan'izay ny savorivory sy ny fifandonana teo amin'ireo mpianatra ny Université Mahajanga izay nitarika faharatrana sy fandrobana tobo tany an-toerana ihany koa ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-bavao no anarantsika ny Tsiprian'izay. Aza misaraka aminay. Oh le diable, mi la connecté. Oh le diable, et qui finette. 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 Qui finette, qui finette. Yes, yes, qui finette. Qui finette, qui finette. Yes, yes, qui finette. Qui finette, qui finette. Yes, yes. Grâce à NetMontre 25 000 et ses 4,5 Go, t'as plus de data pour plus de fun. 4,5 Go de net à utiliser à tout moment, quand tu veux, où tu veux. Et c'est toujours à 25 000 arrière seulement. Tape vite le dièse 322, étoile 8, dièse. Yes. Sarbidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja. Aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy. Mankana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao, ho anofinofinao sy ny tetikasanao. Miaraka amin'ny hindrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana. Aza miasa saina fa ho karakaranay ianao. Antso ray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika mitetikasanao ho vita. Hindrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Maman chérie, tu m'as porté 9 mois dans ton ventre. Tu m'as appris à marcher. Tu as bien pris soin de moi. Et maintenant, c'est à mon tour de m'occuper de toi. Je t'aime, maman. Chez Cosmos, nous aussi, nous prenons soin de vous. Choisissez vos cadeaux et profitez des remises allant jusqu'à 45% sur certains produits. Pas de cash, pas de soucis. Vous pouvez faire plaisir à votre maman grâce à la vente à Crédit Mirage. La fête des mères avec Cosmos, c'est du 13 mai au 9 juin. Cosmos, votre partenaire de confiance. Why tola sa misy volofotsy indri? Le tsy inona kizany ataoko amin'io? Zaky manana vahaolana. Shampoing colorant belle ky ny vahaolana mety indrindra. Ahositra tsara ohatran'ny shampoing, alona mandritra ny 5 ka hatramin'ny 10 minitra ary kobanina tsara. Misy akora natoraly ao amin'ny belle, olive, noni ary vahona izay miaro amin'ny volonao. Mahazo volo miloko natoraly, mangirana, malefaka ary maharitra. Ary misy gants-tanana omeny mivarotra isaky ny mividy belle ray. Shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée.
Et ça continue. C'est encore gratuit. Toujours gratuit. Tu parles toujours de... L'installation de la fibre. Et oui, ça reste gratuit. La promo continue jusqu'au 30 juin 2025. Profitez-en. C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home. Grâce de ses collègues de Yas se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit. Yes. Yama. Yama, ilay kututsao. Morary koa mba sofio lesy fa inona tiany olana aiza lahateo tsy velona lesy le fiara taraiky indray le batery de raha nefa teneniko foana hoe batery Bionix ampiasaina e tsara kalitao tapitra hatreo mpany Bionix, ilay batterie maharitra tsy misy fetra. Mikolana nga? tsy mahazaka indray le batery nefa mivadika ho teraka mila makany amin'ny hôpitaly ainga an'izay Ndao ny fiarako aloha ampiasaina ary e batery Bionix ampiasaina tsy manary anao mitoto tsara Ho antsika matianiny eo misehatry ny fitaterana, manandanja lehibe ny kalitaon'ny bateria ampiasaina mba hampirindra tsara ny asa. Bionix, bateria misy karazany ho an'ny fiara rehetra. Bionix, matanjaka sy maharitra. Tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao nitrangana korontana narahana Torabato naratranina mpianatra sy fandrobana tobo tao amin'ny oniversite ny Mahajanga ny aliny Alahady. Olana teo amin'ny fiadiana faritry ny tany fivarotana saika atao kioska raha ny loharanom-baovao no nahatonga ny ady teo amin'ny rotonta nisy arak'izany ny fidinany fotony nataony teo anivony OMC tao Mahajanga nandaminana ny raharaha. Anja Robert Kolomajanga. Disadisa teo amin'ny mpianatra avy amin'ny faritra Savasy ny avy amin'ny faritra Bealanana tao amin'ny université ny Mahajanga eny Ambondrona mikasika ny fifanolonana amin'ny ady amin'ny faritry ny tany fivarotana atao kiosk no antony nahatonga ny ady izay niafara tamin'ny Torabato sy fandrobana tobo fonena ny ireo mpianatra sy fitaovam-pianaran'izy ireo ny aliny Alahady voalohany volana Jona hatramin'ny maraimbe ny alatsinainy faharoa volana Jona. Tsika nakarakory dia ny baka zegny zay olo teny lazigny zay ny baka andeha ravagna zare olo mandeha 500 dia mandeha Torabato izy hitantsika ty maromaro zegny vao aminay any eo amin'ny 8 eo zay tegna naratra mafy 13 nandeha tandrovaka dia aroa aminay nandeha tamin'ny CSB Sotema dia misy maratra namanay fô tsy le tokony hidirina amin'ny hôpitaly zegny karaha ohatra tagna misy vaky ogotro misy vaky dia agnatin'izany koa maro zegny zavatra simba aminay ao fitaovagna fianarana fitaovagna association raha jiaby valvalera aminay ao zegny presque nalain'zare satria zegny zare misy zegny magnambara hoe ato misy porte misy valeur e dia miditra zare mandratra tamiagna famaky miditra forcé dia azonjare zegny raha nalain'zare dia ndesin'zare tany. Ny alina io ihany dia efa tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana nandamina ny raharaha saingy ny maraina teo nisy ny fianoana ireo mpianatra ireo izay nataony OMC notariany ny préfet ny Mahajanga. Dia nahita an'izay zava-misy zay dia mety fitona kely fa tsy maintsy misy ny fandraisana andraikitra. Isorana sady ny président de l'université de Mahajanga satria efa nisy fandraisana andraikitra ataon'izy ireo ny fanomezana sakafo sy fanoloana n'izay ataontsika matériel izay tena tsy maintsy ilaina amin'ny petraran-dreo mpianatra ireo toy izay ihany koa ny ben'ny tanànan'ny Mahajanga izay misy ihany koa fanomezana efa nomeny mba ahafahan'ireo ankizy ireo izay ravatrano mba hipetraka sy sakafo mandra-pahatonga ny fanamboarana satria ny président de l'université dia efa niteny hoe amboarina faran'izay aingana ireo trano simba ireo.
efa niverina amin'ny laony araka izany ny toetra raha eo anivon'ny université ny Mahajanga amin'izao fotoana izao ka andrasana araka izany ny fepetra ho ampiarina amin'ireo lohandoha ampisorona na tonga izao tranga izao. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany fa hiazo anantsiranana vetivetsika fampanantenana pokaty teritery sy fandrahonana lava no azo mpianatra ny CRINFP Antsiranana izay mitaky ny azony amin'izao fotoana hatreto tsy mbola voaray ho mpiasam-panjakana araka ny nampanantenainy ny fitondrana Rajoelina na ireo fa navita fiofanana ny taona 2023 ka sahirana amin'ny tsy fananan'asa ankehitriny maro amin'ireo mpianatra ny CRINFP no nindram-bola tamin'ny banky ka tsy naverim-bola amin'izao fotoana ka nisy namony ainy vokatr'izay andao arahantsika amin'ny fanampanazavana. Fagnatana fofana tamin'ny CRINFP mivolagna hoe raha vita ny formation dia ho raisy mpiasam-panjakana. Nanefa taty aoriana fa angala aroa taona be zao zay ohatra ny mbola tsisy sortie, tsisy recrutement andeha hitady asa tsy alain'ny mpampiasa privé satria efa regndreo rehefa navita formation amin'ny CRINFP dia ho raisy ny fanjakana. Tsy raisindreo zay satria mety andromboka le laminasa amindreo mijaly zay amin'andro zao. Magnampy zegny maro aminay zegny nitrosa tamin'ny banky satria zegny nianatra tsisy vatsy mpianarana miantobatana agny ny vady aman-janaka dia nitrosa amin'ny banky. Amin'izao fotoana zao rehefa tsy sety voaray zay avy le banky zao mitaky le trosa satria efa tapitra ny échéance namezandreo mitaky zay magnegna zay mitrosa zegny. Or recrutement tsy hitavy tsy miasa zay atao kory andegny efa trosa ny banky zegny. Ary maro koa namanay amin'ny centre maro agny namoy fo maty aza karazana nazo déception donc satria zegny diso fagnantenagna amin'le raha io ny fagnenan'ny banky trosa tsy eto tafiditra amin'le mpiasam-panjakana tsy anasa mijaly sahirana lasa maty dia mangatika zay ro tokoa mangatika. Mitoetrany ny asa sosialy ataon'ny orinasa base soliary eny anivon'ireo commune voakasika mivantana amin'ny fitrandrahana amin'izao fotoana raha ho an'ny commune Ambonivohitra Toliara voalohany efa mandeha ny asa fanarenan'ireo lalana ankehitriny eo koa ny fanampenan'ireo lavadavaka izay manahirana ny mponina sy ny mpampiasa lalana ary manimba ny endriky ny tanàna ihany koa. Fanamboarana izay tafiditra anatin'ny fiaraha-miasa ny orinasa base Toliara sy ny commune Ambonivohitra Toliara. Fanampanazavana makasika izay. Manahirana ny mpampiasa lalana sy mampikorotana ny fifamoivoizana eto Toliara ireto lavadavaka maro ety ampovoan-dalana ireto. Manoloana izany dia tsy nijery fotsiny ny orinasa base Toliara sy ny commune Ambonivohitra ny Toliara fa niroso amin'ny fanarenana sy fanentsenana ireto lalana simba ireto ho fitsinjovana ny mpiarabelona. Zao asa zao raha mahatadidy itsika nisy ny fanaovatsonia teo amin'ny base Toliara sy ny commune Ambonivohitra Toliara voalohany. Izao asa zao tsy fanombohany akory fa efa nisy reo asa ny sesisesy maro lany natao teto atapitaranany Toliara miaraka amin'ny base. Ny base araky ny fahafantarantsika azy dia orinasa matanjaka lehibe zay hanao asa fitrandrahana ato amin'ny faritra Tsimandrefana. Anatin'ireo commune anaky 5 iasan'ny base i Toliara voalohany. Ary ny fomba fiasan'ny base moa zany hatramizay dia mifototra amin'ny asa fanatsarana sy tantsoroka atao amin'ny commune izay iasany. Anatin'izay zany zao asa ataotsika zao. Eto aho dia mitondra fisaorana lehibe ho an'ny orinasa base satria zao tantsoroka ataon'ny base Toliara amin'ny commune urbaine Toliara zao dia manamora sy manamaivana an'ireo asa zay hita fa dia mavesatra tokoa iantsoroany commune Toliara dia mankasitraka mimaromaroany tahaka ny base. 4.700 metatra toradroa ireo lalana simba hasiam-panarenana eto an-tapitanànan'ny Toliara Vohitra. Ny orinasa base Toliara no manoa anara-bola ity asa ity. Base Toliara ao agnatin'ny bokona ndraiky dia mivonona hanatanteraky asa sosialy maro isan-karazany ho tantsoroka amin'ny fanatsarana fiainam-piarabelona ao agnatin'le commune 5 iasany reo. Agnisan'izay ty asa raiky zay jerisika toy naniko toy. Asa fanampena an'ireo lavadavaky amin'ny arabe ny tanànan'ny Toliara
zay iara-miasa amin'ny commune ka regny zany ro nagnomezan'ny base toliara tantsoroka ny commune ho tampena dia mazava ho azy moa zany misy koa ny entreprise avy eto an-toerana magnatanteraka azy zay fomba fiasa tafiditra tsara anatin'ny fomba fiasan'ny base toliara satria raha ohatra hoe haka entreprise hanao asa ny base toliara dia entreprise avy eto an-tanàna no alainy mbola tsy hijanona eto koa le izy fa mbola misy koa asa hafa zany ankoatran'izao hatao amin'ireo commune dimy ireo ho fanatsarana fiainan'ny mpiarabelona zay dia hoe izahay rehefa misy ny asa atao dia tsy maintsy miara-miasa foana amin'ny fitondram-panjakana ka zao asa zao zany mahakasika ny ampahany kely amin'ny RN7 satria amin'le fanombohan'ny RN7 zany mandram-pivahany any amin'ny tanàna somary misy lavadavaka maromaro ka agnisan'ny ho tampenana koa zany regny ka noho izay anton'izay zany dia nangataka zahay fahazoan-dalana avy amin'ny direction régionale ny travaux publics mba hafahana manao an'izay asa zay ka dia efa azonay zany fahazoan-dalana io dia mazava ho azy afaka azo atao amin'izay zany le asa. Efa misy ny ampahany vita amin'ity asa fanarenan-dalana eto Toliara renivohitra ity amin'izao fotoana izao izay efa ampiasain'ny mpitaritra sy ny vahoaka mpampiasa lalana rehetra. Anoizantsika ny fiarahana amin'ity ality manambahiny sampana fampahalalam-baovao dia tsy iza fandrematora zafindrakototoavo na gestionnaire ny tolotra indrana 643 eo anivo ny première agence de microfinance eto Madagasikara miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao mialoha ny idirantsika ao anatin'ny votoatiny ndao ampafantarina ny mpanaraka ny fampahalalam-baovao hatrany makasika ny tolotra indrana 643. Ampifaliana indray no iara-banantsika rehetra izay mpanaraka sy mpanolotra ny fandarana amin'izao fotoana izao. Araka ny voalaza teo dia ny indrana 643 no mivahiny eto amin'ny fandarana amin'izao fotoana izao. Iza tokoa moa zany le hoe indrana 643. Ny indrana 643 zany dia tolotra vaovao novokarin'ny première agence de microfinance. Ny première agence de microfinance moa dia efa fantadaza amin'ny resaka fampindramam-bola satria efa niorina tany amin'ny taona 2009 tany ary tsy mitsahatra ny manome vokatra tsara sy fahafahampo an'ny mpanjifa izay liana ao anatin'izay fampindramam-bola izay. Inona ny tena isa mampiavaka an'ity tolotra vaovao ty? Ny indrana 643 dia natokana aloha ho an'ireo izay mpiasa tena, ho an'ny mpiasan'ny orinasa, mpiasa madinika, mpandrarava mivety na mpisehatra eo amin'ny resaka fitaterana. Ny mampiavaka azy moa zany dia aingana dia aingana ny fikarakarana satria 3 hatramin'ny 5 andro monja dia mivaly izay fangatahana izay ary ihany koa tsy mila mivezivezy ny olona anankiray raha te hisitraka an'izay fampindramam-bola izay fa izahay avy hatrany no tonga manantona ny olona izay manao ny fangatahana naiza misy anazy eto Antananarivo sy Manodidina. Misy antso ataon'ilay olona mangataka hisitraka an'ilay fampindramam-bola ve zany samy manahoana le dingana samy hafa afahana tonga amin'izay hoe fahatongavanareo any amin'ilay tokantrano mpisitrak' izay toavina? Ia. Tsotra dia tsotra satria miantso an'le hoe 643 mampiditra fahana izy ninina ny tambatsotra ampiasainy zany dia mampiditra fahana ary io fahana io tsy avadika tolotra fa le fahana tsotra io no iantsona zany hoe miantso an'le 643 643 dia misy tompon'andraikitra mandray avy hatrany izay fangatahana izay. Izy ty ve toavina manahoana ny mpisitraka ve ny eto Andrenivohitra, ny eto Antananarivo ihany sa hoe afaka ataon'ny olon-drehetra manerana nosy ny fahafahana misitraka n'ity findramam-bola ity? Hatreto aloha zany ny indrana 643 dia ny eto amin'ny Antananarivo sy ny manodidina ihany no misitraka an'izay. Naiza zany misy anazy eto Antananarivo sy ny manodidina dia tonga anay foana. Hatramin'ny otrinona ilay vola afaka indramina zany ao anatiny? Manomboka amin'ny 10 mety sy ray tapitrisa ariary na 7 500 000 francs. Izay zany no farafahakeliny ary tsy misy fetra ny vola azo indramina sy angatahana ao anatin'izay fampindramam-bola ao amin'ny indrana 643 izay. Fa ny tanàna farany ary? Ho antsika rehetra eto Antananarivo zany sy ny manodidina raha ohatra ianao manana tetikasa dia aza misalasala miantso an'ilay 643 mampiditra fahana ianao ninina tambatsotra ampiasainao dia miantso an'ilay 643 ny alatsinainy hatramin'ny zoma zay dia misokatra amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 10 ora hariva ary ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 12 ora atoandro. Dia naiza misy anao dia tonga anay miantso an'ilay 643 fotsiny zany ianao dia misy tompon'andraikitra mandray avy hatrany ary avy hatrany izahay dia tonga manantona anao naiza misy anao ho anao na mpiasa tena na mpiasa amin'ny orinasa na mpiasa mpandraraha madinika na mpandrarava mivety na misehatra eo amin'ny resaka fitaterana zany dia vonona izahay anatanteraka an'izay nofinofinao izay.
agastrany toavina razafin-drakota tao anatiny izay fampafantarana bebe kokoa ny tolotra indrana 643 zay. Fa misedra olana ny mpanosiro Toliara vokatry ny rivodoza ny fanesy tany an-toerana. Rava ny tantsira amin'izao fotoana tsy afaka mamatsy any Toliara izy ireo noho tsy fisian'ny vokatra. Efa nisy ny fangatana natao saingy tsy nahitambokany hatreto ireo mpanosiro izay manamafy ny antso ataony indrindra ho an'ny fanjakana hijery akaiky azy ireo amin'izao fotoana izao andao rahantsika ny fanadidina. Vokatry ny rivodoza ny fanesy nandalo teto Madagasikara dia mitondra takaitra ny tanitsiratra ny Diego, Morondava fa indrindra ny eto Toliara. Rava ny ranomasina ireo tanitsira eto an-toerana raha ny fanazavana ka vao manomboka manarina izy ireo amin'izao fotoana izao. Zahay mpanao sira zany vory androany satria elany jalea zahay kinabokaboky ny cyclone igny maro ny fahavoaza jery fananana ny mpanao sira. Sy mpanao sira Toliara avao fa nagnany Morondava na gnany Diego. Fa ny tena voamafy zany tato Toliara. Tato Toliara de presque 100% mihitsy ny fahasimban'le entreprise zany kiraikiray. Raha tsy teny aho Ambohitsabo toy avao ny liran'ny ranomasina igny mihitsy le saliny iaby de réduit à 0. Reo mpanao sira ato Ambohitsabo zao de tena vo manomboka manao trasa azy. Malona izany dia i Morondava no mamaty sira ny Toliara ankehitriny raha ny fanazavana hatrany. Sira han'ny Toliara hanan'izao tsy sira vokary eto fa sira baka Morondava agny ro andesa Toliara eto amintsika miteny zao. Tsy mana sira zahay aby retoa ka raha mampiasa nefa tsy maintsy mandeha avao. Ka mangataky zahay amin'ny fitonjam-panjakana ze mahare fangatahanay zao raha ambesinay. Zay mo ny makaviombio. Nzay azo mpanohitsy regny. Tsy vosanjaky moa fanjakana tsy orambesinay. Ze mahatiaro lahy magnampea fa voamafy zahay mpanao sira zany. Zay mahatonga Toliara eto tsy misy sira. Raha ny fanazavana ihany koa dia efa nisy ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana sy ireo mpanao sira izay mba tsy hampiakaran'ny mpanao sira ny vidin-tsira etsy ankilany ary ny hanomezan'ny fanjakana ioda sy fitaovana ampiasaina amin'ny ioda maimaim-pony. Gaga nefa ireto mpanao sira fa tsy misy mpijery izy ireo na amin'ny fahavoazana mahazo azy na amin'ny fifanarahana izay natao. Nanao contrat mihitsy, nanao convention ny mpanao sira hoe hanao hagnisy iody sira zahay nefa ny fagnisia iody ny sira dia tsy magnova ny vidiny sira. Voasonianay io. Zahay mpanao sira dia nanao engagement zay. Ny fanjakana koa ankilany dia nanao sonia fa hagnomeanay iodate de potassium maimaim-poany. Hagnomeanay koa fitaovana hoentina magnatanteraka ny fagnisina iody. De zahay zany miantoka ny fampisina iody ny sira zany hoe ny main d'œuvre nefa androany zahay zany tsy misy mpijery na ny ministère de santé zay miahy anay mivantana de tsy misy taitsy. BNGRC anovatatsy fa eo zahay voa zao ny sary zao ny fahavoaza tsy misy. Araka izany dia manantena ny fahendren'ny tompon'andraikitra isan-tsokajy ny ireo mpanao sira nandritra ny fifampiarabana tratry ny taona nataony ny zoma lasa teo mba hijerena ny fahavoazana mianjady aminy. Enjanjany rehefa ny mpanao sira azy amin'izao fotoana izao mitaraina ihany koa manoloana ny fahampitehany sy ampiariny. Fa latsaka anaty lavaka tanteraka amponina Jivory distrika an'Amboasary Atsimo amin'izao fotoana. Miaraka amin'ireo commune ambanivohitra miisa enina manodidina azy raha ny fahasalaman'ny mponina no resahana. Tafiakatra hatrany amin'ny roa tapitrisa ariary vao mihetsika ny fiara tsy mataho-dalana hitondrana marary na vehivavy manana pasarotana amin'ny fiterahana ka mila fandidina maika ao Ambovombe-Androy. Fanadidina mahakasika izay entiny Gaëtan Andriatsilavo. Mampandreasika ny ben'ny tanàna. Antsiva tahaka izany tsofina manerana ny tanàna raha misy filazana tianao fantatry ny besin'ny maro. Miverina amin'ny fahagolatan'ny tahaka izany ny ao Tsivory, chef-lieu d'arrondissement tamin'izany fotoana, no ny olana samihafa sedrain'ny mponina. Nisorona ny émetteur FM tao atoerana, ratsy ny réseau, ka amin'ny alina vao misy afaka ifandraisana kely. Ankoatr'izay, marary ny sosialin'ny mponina, izay fa miaina isan'andro amin'ny asandalo sy ny alatromby, ary efa lasa faritra mena amin'izao fotoana. Tafolanitra ny trano fiterahana na ny maternité izay tambaran'ny mpiteraka sy ny marary.
tsy ahitanana fanafody eo amin'ny farmasien'ny hôpitaly fa eny amin'ny mpivarotra tsotra rehetra eny no ahitan'izany. Miaritra ny atsika ateraky ny fanala amin'izao andro ririnina izao ny mpiteraka sy ny marary ary tsy misy ihany koa ny jiro. Fanampin'ireo roa tapitrisa vao mihetsika ny fiara tsy mataho-dalana hitondrana marary na vehivavy manam-pasarotana amin'ny fiterahana ka mila fandidiana maika any Ambovimbe Androy. Ijivory izay 500 kilometatra avaratra Amboasary Atsimo. Manamafy aho tompoko mikasika ny évacuation sanitaire eto Ijivory zany fa any fandidiana any amin'ny Ambovimbe Androy na Tolagnaro no misy ny fandidiana sy manambaro. Ka noho izany rehetra zany ny hofan'ny fiara raha atao location dia roa tapitrisa ny farany ambony ary tapitrisa sy miketsy ny farany ambany. Ka do miangavy anareo mpitondra fanjakana mba hijery akaiky ny Ijivory fa voamafy ary indrindra ny hôpitaly dia anisan'ny mandratsy lavo zany ny mpitondra marary sala mitafy lanitra koa manainga anareo mpitondra fanjakana rehetra mba hijery ny Ijivory ty fa anisany mampalahelo ary anisany mijaly ny vahoaka eo amin'ny resaka fahasalamana. Ary tsy misy fanafody na iray aza ao amin'ny hôpitaly fa mividy ny ponina any amin'ny mpivarom-panafody. Raha ny resaka fotodrafitrasa misy fanamboarana pavé amin'izao fotoana ny lalana sasatsasany ao tapitanana ny Tsivory saingy tsy misy ny mangarahara amin'ny tsenam-barim-panjakana. Izay ihany koa no entintsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety ho tanterahana rapitso talata 3 Jona ny fifidianana filoham-pirenena ao Korea Atsimo. Namarana ny faradoboka nentina nandresen-dahatra ireo mpifidy ireo kandida mpifaninana miisa 2 androany. Miandrandratra ireo Koreanina tatsimo fa ity fifidianana ity no andravina ny korontana nandritra ny enim-bolana izay nahitana fihetsiketsehana an-dalambe sy raharaha fitsarana maro. Tombanana hibatany fandresena ny kandida avy amin'ny antoko afovoany ankavia. Ity faran'izay nahazo larana farota amin'ny fifidianana ny taona 2022 nahazo ny 7.7% ny vato ny tena nandritra ny tsapa-kevitra natao farany alohan'ny fifidianana. Raha toa ka 5.3% no azo ny kandida miaradi amin'ny filoha teo aloha. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao any androany hankasitrany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany. Mandra-pitafa ho amin'ny raha mpitsondray tompoko lasy tombovavy elo matoka. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Nivava avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.